Eo amin'izay tontolo ny finoana izay dia nankalaza ny fahatelo taona nijoroa ny fiangonana finoana sy fanasitranana izay tarihy ny Ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Sylvain Raharivaatraina etsy Andriafanambojanahary ka omaly alahady no nanatanterahana izany. Antsakira-piderana nafanain'ny groupe de louange avy amin'ny MRE sy ny fiangonana miara-manompo miampy ny groupe de louange finoana sy fanasitranana no nentin'ny fiangonana finoana sy fanasitranana etsy Andriafanambojanahary izay tarihin'ny Pasteur Sylvain Raharivaatraina. Nanamarika ny fahatelo taona nijoroany ny fiangonana. Raha 2 arivo ny mpino tany Ampendohana, ankehitriny kosa dia efa mahatratra 4 arivo izany izay misy fidirany 3 isaky ny alahady ankoatra ny andavanandro. Feno telo taona tokoa ny fiangonana finoana sy fanasitranana amin'izao volana marsa 2024 izao. Zavatra anakonga mba no azoko amtinana azy amin'izao voalohany indrindra dia ny fitombona ara-panahy ary ny anankiray ny fitombona eo amin'ny arakisan'ny fiangonana ny fivelarana izao fiangonana izao. Eo amin'ny ara-panahy ny tena hitako hoe zavatra lehibe indrindra mahafiangonana ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fampianarana izay nentina ny taizan'ny fiangonan'Andriamanitra nanaovana ny tena ho mpitandrina hitandrina izao fiangonana izao eto amin'ity toerana ity. Tanjon'ny fiangonana finoana sy fanasitranana ny anitarana ny fiangonana any amin'ny faritra miampy ny Toamasina izay efa misokatra. Hiparitaka ny ivelan'ny Madagasikara ihany koa ny fiangonana hoy ny Ray aman-dreny mpitandrina. Amin'izao fotoana izao dia efa afaka manaraka mivantana ny fotoana rehetra etsy amin'ny fiangonana finoana sy fanasitranana amin'ny alalan'ny web radio ireo malagasy rehetra miparitaka any amin'ny kontinanta miisa 5.